salame tonga soa eto amin'ny fandarana vokariny tambazotra malina izay vondronan'ny mpanao gazety manao fanadihadiana lalina amin'ny tontolon'ny kolikoly izay iarana amin'ny transparency international initiative Madagasikara. Androany isika dia miditra amin'ny lohahevitra manaitra sy miatraika amin'ny zava-mananaina miavaka eto Madagasikara. Teo anelanelany taona 2024 sy 2024 dia maherin'ny 2024 ny sokatra eto Madagasikara no naondrana tsokisoko tany ivelany araka ny tatitry ny ONG Trafic izay miompana amin'ny fanaraha-maso ny varotra bibidia maneran-tany. Miaraba ny Saintia Elindisa izay nandray anjara tamin'ity fanadihadiana ity. Saintia, afaka manome jeritodika momba ny zavatra iainan'ny sokatra eto amintsika ve ianao? Salama, misaotra anao nanasay. Mampatahotra ny zavatra iainan'ny sokatra eto an-toerana, manararaotra tsy hankaty ireo mpanondrana tsy ara-dalàna amin'ny mahabe mpitady ny sokatra ka tadidomidoza ny zava-mananaina tsy manam-paharoa eto Madagasikara. Izany dia mitarika izany ho lany tamingana aingana. Faritra aiza ny tena iaran'izany fanondranana sokatra tsokisoko izany? Ny faritra atsimo Madagasikara no toerana misy ny sokatra. Indrindrindrindra ny faritra Androy, faritra atsimo andrefana ny Tuliara. Ny Angonoka kosa dia ny Bay de Balisy Soalala, ary lasa lasibatry ny mpanao trafika ihany koa ny valan-javaboary. Lasa toerana mafana amin'ny fanondranana sokatra ireo toerana ireo noho ny fahantrana sy ny fisian'ny fampiarana lalàna. Ny sokatra lehibe sy antony dia matetika lasibatra rehefa katoko ny fety ataon'izy ireo sakafo pety, ary ny sokatra kely dia ny fanondranana avy any ivelany. Firy ny karazana sokatra nanantsika ary nahoana no mbola misy fanondranana sokatra hatrany hatramin'izao? Manana karazana sokatra 7 isika hoy ny WWF ary 5 no any Madagasikara manokana. Ao anatin'izany ny Astrocheilus unifora na angonoka avy amin'ny faritra Boeny, Astrocheilus radiata na sokaka any amin'ny faritra atsimo ary ny Pyxis arachnoide kely indrindra any amin'ny faritra atsimo. Maro-paniry ny sokatra eto an-toerana ny ivelany, ataon'izy ireo biby fiompy atokantrano no ny fieritreretina fa mahafaka aretina maro kanefa mbola tsy voaporofo izany. Manahoana indray ary ny fomba fiasan'ireo mpanondrana sokatra? Misy karazany roa ny lalan'ireo mpanondrana sokatra. Ny iray mandeha miala any atsimo mamaky ny lalana nasionaly hatreny amin'ny toerana fanondranana, ny manaraka kosa entany amin'ny lakana miazo any mahajanga. Nahoana no mbola mitohy ny fanondranana sokatra? Misy ny fepetra raisina fa toa mitohy hatrany ny fanondranana? Ny sazy miatra dia tsy mampiembotra ireo mpangalatra araka ny lalàna laharana 5 tsipika aotra 12 tamin'ny 17 oktobra 2024 mba sy test dia ny fananana, ny fifidianana, ny fanomezana midana, ny fitaterana, ny fivarotana satonany amin'ny karazany voataniso amin'ny tovonana 1, 2, 3 no tafiditra amina tovonana 4 ihany koa dia saziana enimbolana ka hatramin'ny 2 taona tranomaizina sy lamandy 10 tapitrisa ariary hatramin'ny 15 tapitrisa ariary. Matetika nefa dia lamandy no azo ireo mpangalatra sokatra, kanefa ny lalàna sy test dia manondro sazy enjana kokoa saingy tsy dia miatra izany. Fa inona nefa no anton'izay? Ny mpiandraikitra ny fitalevam-paritra ny tontolelana sy ny fandrosoana lovain-jafy ao atsimo andrefana Soarta Efrandrajafinjanaka dia nilaza fa maro ireo tsindry azon'izy ireo amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asany. Misy mampiorory sy milaza fa ninona mitranga dia tsy hisy toheny ny raharaha. Eo ihany koa ny fampiarana ny fanalefahan-tsazy izay hijerevan'ireo mpitsara au cas par cas ireo tratra. Etsy ankilany misy ireo fiara manao iraka mianatsimo, misy takelaka misy loko isan-karazany izay toa tsy voafeny tompon'andraikitra eny an-dalana ary ny tsy fahampiany fananany manam-pahefanan-dranomasina fanaraha-maso ireo lakana izay mivoaka an-dranomasina eto amintsika. Voalazanao teo fa niena tokoa ny isan'ny sokatra eto Madagasikara. Afaka hazavaina ve ny atsipirian'izay? Eny tokoa Ismaël, anisan'ny faritra tena vomafy ohatra ny valan-javaboary tsy manam-petsotsy ary miena be ny sokatra. Tombana fa sokatra iray monja isaky ny hektara sisa ny tavela ankehitriny izay efa mahery ny 2,1 isaky ny hektara tamin'ny taona 1700. Zava-dehibe izany taremarika izany satria mandrawana ny fanjavonan'ireo karazana ireo eto amintsika. Inona kosa no manjo ireo sokatra rehefa tratra ny mpangalatra? Misy ONG antsoina hoe TSA na Turtle Survival Alliance no miandraikitra voalohany amin'izany ary miara-miasa amin'ny ONG sasany toy ny Village de Tortue ihany koa izy ireo mitsabo ireo sokatra ireo ary mitaiza azy mandra-pamela azy ireo iverina ny amin'ny toerana natokana amin'izany. Malany hatramin'ny eo amin'ny 20 hatramin'ny 50 tapitrisa ariary eo izy ireo amin'izay famerenana ny sokatra any amin'ny toerana misy anazy izay. Inona no anton'izay?
ny fandoavana ny dina sy ny indemnité tsirairay ireo mpiasa-panjakana tsy maintsy manatrika izany ary ny fanatanterana ny fombafomba sy ny fitateran'ireo sokatra no anton'izay fandaniana be izay. Andeha ho resahana ny vokatra izay, inona ny fiantraikan'ny fanondranana sokatra eto amin'ny tontolo iainana eto an-toerana? Manana anjara toerana lehibe izy ireo amin'ny fitazomana fahasamihafana biolojika sy ny fandrindrana ny asan'ny zavaboary. Raha mitoy izao fanondranana tsokisoko izao dia mety ho lany tamingana ny karazany biby isan-karazany ankoatran'ny sokatra eto Madagasikara. Etsy andanin'izay dia misy fomba fitenenana any atsimo hoe rehefa miandrandra lanitra ny sokatra dia avy ny orana, fa ny sokatra no mahatonga ny orana any atsimo ary ny haitany dia noho ny fanjavona sokatra eny aminy nefa mbola finoana ihany an'io izany fa mbola tsy voamarina. Biby tandidi-domindoza eto Madagasikara ihany koa ny sokatra radiata. Araka ny hevitrao, inona ny vahaolana azo atao hiadiana amin'izany fanondranana izany? Marina izany fepetra maro ny ilaina, zava-dehibe ny fampatomboana ny rezaka sy fanentana hanakanana ny mpanjifa hividy sokatra, ny fiarahamientan'ireo rehetra misehatra ny toerana amin'ny fiarovana ny sokatra ary ny fanafoana ny kolikoly no antoka voalohany sy lehibe indrindra amin'izany. Misaotra anao Saintia tamin'ny fampahafantarana amin'ny atsipiriany ity. Manantena izahay fa izany voalaza izany dia hoentsika mivaingana ho fiarovana ny biby eto Madagasikara ary ho antony hiadiana amin'ny kolikoly. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny resadresaka androany teto dia mankasitraka antsika mpiaino nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Misaotra betsaka anareo nanasa dia veloma daholo mpiaino Jaina.